noho izay tontona izay hatrany dia ny fampiaraba ary ny fampararisoa ihany koa ny birao anivon'ny tranobe ny asa tanana na ny CAA Chambre de l'Artisanat Antananarivo dia tsy amin'ny efitrano fivorian'ny ministera ny fampiroboroboana ny asa tanana moa no nizorana izany rehetra izany. Nanatanteraka fifampiarabana tetsy amin'ny trano fivorian'ny ministera ny fampiroboroboana ny asa tanana tetsy amin'ny Senam ny birao mpitantana ny CAA na ny Chambre de l'Artisanat Antananarivo. Nandritra ity fifampiarabana ity nanaovan'izy ireo jeritodika ny asa vita nandritra ny taona 2024 iny ary fanomanana ny tetikasa ho amin'ny taona 2024 ity. Araka ny nambarana Andriamatoa Ralson filohan'ny CAA dia anisan'ny manosika ny toe-karena malagasy ny asa tanana ary manome asa ho an'ny tokantrano malagasy an-tapitrisany. Voalohany indrindra aloha zany ny mpanao asa tanana eto Madagasikara zany dia fananaovana fanetsiketsehana na hoe sensibilisation. Nanomboka tany Tuléar izy io ny azo amin'ny Fianarantsoa Ambositra Antsirabe Antananarivo. Ny fahombiazana na tsy fahombiazana moa io miankina amin'ny tsirairay aby satria raha niezaka izay zany nanao an'izay dia mba ahafantarana fa ny mpanao asa tanana malagasy dia tsy ny eto Antananarivo ihany fa any amin'ny sehatra rehetrarehetra indrindra ny faritany. Manarak'izay ohatra hoe eo amin'ny famatsiana arabola na hoe asa atrehana dia atreto aloha zany dia mbola tsy misy ny famatsiana arabola fa kosa ny adidy masina izay napetraka taminay dia ny hoe anetsiketsika amin'ny mpanao asa tanana arak'izay azo atao satria ny antony tsy misy afa-tsy ny asa tanana sy ny kolotsaina no ahafantarana ny firenena anankiray. Koa arak'izany dia adidy tokony ataon'ny olom-pirenena rehetra zany no mikolo sy mandrindra n'izay zavatra mba ho tonga kanto eo amin'ny fiainana andavanandro ny firenena, andavanandro iraisam-pirenena mihitsy satria atao ahoana moa ny ahafantarana ny hoe malagasy raha tsy avy amin'ny asa tanana misy eo aminy sy ny kolotsaina misy eo aminy. Raha nambaran'ity tompona andraikitra ity hatrany dia saika mpanao asa tanana ny ankamaroan'ny malagasy ary anisan'ny sehatra mampiditra vola vahiny betsaka ny asa tanana. Fanirian'izy ireo ny ananan'ny minisitra mahalala tsara momba ny asa tanana malagasy ary mahafantatra ny maharary ny mpanao asa tanana ho an'ny fitondrana vaovao izay